mialohan'ny anarantsika ity tantara indray miaino ity dia tsara ny ampahafantarana antsika fa tantara tena nisy izy ity ary nitsoahana avy amin'ny tantaran'ireo zazamanga. Maro amin'ireo tanàn-dehibe sy tanàna kely eny amorontsiraka eto Madagasikara amin'izao no mbola ahitana tanàna atao hoe Tanamakoho, izay azo adika tsotra hoe tanànan'ny Makoho. Ny Makoho dia anarana nomena an'ireo olona mainty izay nandevozina avy any Afrika. Mahakasika an'izany indrindra ity tantara ny zazamanga ity. Mivoaka kely ny faritry ny Merintsika ary tao atsimo Antsinanana tao ny tena nisehoany. Akoatra ny tantaran'ny Rainitratra, ilay Makoho izay nitarika ny tolona sy niaraka tamin'ireo misionera teto an-drenivohitra. Ivelan'izay atolotra-pitiavana ary ny tantaran'ireo zazamanga izay nampandalovina ny vavahadin'ny fanadinoana tany am-piadohana. Ilay vavahadin'ny fanadinoana. Tantara tena nisy notsoahana avy amin'ny asin'ny zazamanga. Narindra ny Sarobidy Rakotondravao sy Nofy Andrianjaka. Ireto avy ireo namelona ny tantara. Ry Anaramasoandry sy Aritoky. Niaraka tamin'ny Nofy Andrianjaka, Tendry, nomena Emilio sy Finoana Razanajato. Nikirakira ny lafiny teknika sy nanatotosa. Nofy Andrianjaka. Nandray feo, Hermanina Sandratiana. Ry Andrimbavy, so dia tsy mendriky ny anantona anao akory aho ilanjany reto voninkazo kely reto. Mpanompo ihany aho fa matoky, saingy nivozonofiko kepaka sy komafika. Tsy mendriky ny anatrika ny famirapiratany davanao voarakotra dia mondra. Andray izany akanton'ny voninkazo entinao fa iza loatra sady ianao no samy manatona ahy. Ranjanana sy vaventy sady fatanao. Manga fihodirana ny endrikao ary balika ihany rehefa vaky masoandro. Lofo ry Andrimbavy zaza manga mpanompo mahery fo. Isan'ireo atoko isan'irainao ary mpiandry akaiky ny osy amanondro nareo aloha hatreto. Asa alohan'ny andehanana ihany andavaka any. Malaza loatra mantsy fa averezan'ny saina sy ny fanahany amin'izany tany anaperanareo ny zonay mpanompo an'izany. Ay, isan'ny mpanompo koa ianao. Eny Andrimbavy. Ka nahoana tsy ditako miditra andapa? I Traka rahalahako no mpaka osy amanondra any andapa fa za kosa efa miandry ety an-tsaha ity. Traka? Eny Andrimbavy. Ilay zandrin'ilay mpanompo vaviko ve? I Mavo zay. Ilay zoko vavy mpiakadapa. Izany hoe terimena-da zany nareo? Eny Andrimbavy. Tena mahafinaritra ny fiasan'ny Mavo. Ary tiako ny fahazotoana saingy madilo ny fahafahana tadiaviny ny sofiko fahafahana izay raha tsy loza tany tsy ho azonareo raha araka ny siodrezaka henoko avy amin'ny tandapa ramanitra indrina. Nefa kosa Andrimbavy, antenainay fa omain'ilay mpanjaka rainao. Rehefa tonga tokoa izany fotoana izany. Asa re. Fa maninona eto ianao? Ary nahoana ny tsy misy miaramila mpiambina? Mangaladia ihany aho fa te resaka amin'ny zavaboary ety an-tsaha indrindra amin'ny ora tahaka izao. Malefaka, milamina, mangina ary feno fitoniana. Pahabony zato akantonao ny foko ny mandingam-bala Andrimbavy. Rendriky ny fipalitro ny masonao ty misavika avy hatrany ny akodimiran'ny fanahiko. Toa voaravitra sahady mantsy ny erakeraky ny fahasahiko manantona anao ko. Andray, fa iza loatra ary tia nanaitra ny foko mbola resotory. Toa feno fahasahiana ny vavany an'olo temondrany ny ambizonako. Eny, hifonako ny fipetsipetson'ny foko ty manandrak'andratsiro. Raha ny fanindriana tokoa avy hatrany dia hifikitra ka ho faty akazo tokana. Ary dia ho tabato ianao? Na ny fatinao aza lany ny vitsika any anaty ala-masiso any? Izany ve sanatria no asetroko ny fanirianao Handray Andrimbavy, mampangovotra ny fiteninao. Ny fonao efa tsinjoko
tsy andefinahy fa nieritreritra ao no hamingana ny tongotro hiantona ho lanin'ny vorondy. Ka omenao aniza ary ty vonina moza mavo anitra ity e. Ho anao angamba. Eny e, hitako tatsy dia nitangosako. Tsy angamba fa tena ho anao e. Andray, sa ianao andrary ny randram-balon-dramanitra andrina ry lofo a. Nefa tiako ny asikanao manaitra ny hetahitako rehetra. Ka setroka mananiky ny avo zany ny feonantsika ka maninona raha rosoafina bomborandrem-bavy amino. Dia soko miadana ary ianao akafina. Maninona mora izay no isatara-paradisa ka andao fa atoroko tsy ambaratelo ianao. Dia lelarana miabo misolanga miakatra ao an-dapa amin'izay fotoan'izay afaka mitsiana foana ianao. Andray. Mavo Yamina, fa manino eto amorom-pary arivariva eto ndry? Leo be ny ao an-dapa retsy ary mavo a. Aleoko maka-rivotra eto sady mba miala ny korotan-kiaky sy ireo governorany. Ka raha hitan'ny tandam-paramanitra amin'izao moa izany ianao dia anakory ny valiteninao? Mavo a, zanaky ny mpanjakana izy fa tsy mpanompony akory. Ahoana moa ny didin'ny tandam-paramanitra amin'izay ataoko? Motsy raha ihany ny baiko tokony arahany dia ny anompo izay mametraka azy teo amin'ny fitantanana. Randriam-bavy a, hitako masika sy masan'ny teleriana ianao izany. Rehefa eo anoloan'ny tandam-paramanitra toa milofika kely tahaka andray lofo tapa-kelatra. Marina ihany ianao mavo a. Raha ny fisafotofoton'ny foko dia anisaka vohatra iray. Raha ny fikarokaroky ny saiko kosa dia mety anakorotana lohasaha. Saingy toy ny alin-drano malefaka ihany izany rehefa trero amin'ilay femaherin-dramanitra. Atahoana ry mavo a, mbola vorokely tsy haharelatra marina ny avanao. Asa roviana vao azo fahafahana. Yamina, totoy tany fa tsy maintsy isy andreny fahafahana tadiavinao. Mbola mafy lavitra no zao mahazo anao izao anie ny zioga lanjainay mpanompo e. Indrindra ireo lehilahy voatery hanompo anareo. Haiko izany ry mavo a. Nefa aleoko ihany toanareo. Voageja nefa afaka mitiza safidiny foa fa tsy terena tahaky ny nenay zanaky ny mpanjaka sy sokajiana fahondriana. Ary dia tsy avela ity olona hafa volon-koditra. Ny andrem-bavy eo. Fiza ny mpanompo lahy nalatsa-pitiavana anao e. Aza miteny mafy loha sao dia misy mpiandry samy odiody ry mafo a. Alefa rehefa ny andapitsika resahako anao. Sady afaka manampy ahy mavo amin'izay mampita fatrany aminy. Lofo fa maninona raha mamonjy tsy fandriana amin'izay ry se a. Efa mamaton'alina anie izany andro izany. Jerefa na ny miaramila azy to efa nanakatotra ny daholy. Se kosa nefa ty to mbola mandeha fa vinany eo ihany. Lofo, mba henony se ve izany teniko izany? Manginy se aloro-traka. Misy zavatra jereko eto matoa tsy mbola mandry. Ohatry finna jeren'se eo e. Sady toa mitily amin'ny maso lavitra mihitsy anie se izany. Jereo ny se ireo toerana fiasantsika ireo. Misy fanala kely roa mitsolopolopo to manome famantarana izany. Efa ela ihany any nadinika azy teto fa tsy azo konina mihitsy hoe inona ireo. Eo ery se jereko. Ty e, somary atopazo miakatra ny fijeriny se. Raha tsinjony se ilay sary vorona vaventy dia eo anilany io misy fanala roa mirehitra to mitsitapitapy izany. Eny tokory se a. Raha zao fahitako azy zao dia karazana ova angalatra fitaovana ireo. Efa nahiko mihitsy mantsy fa tsy maintsy misy mpanompo hafa mijery zao asantsika ty andavaka ty zao. Ary mitsaiko an'ireo miaramila mitazona basy. Tsy handray ry seritraka ny saiko a. Fa ahoana ka? Za misaina hoe sao dia mba ireo makona amatsika ireo.
mitady izay istahantsika ato. Zany ve hoy se? Ka raha zany tokoa avelany serery zany a? Avelako rery ahoany sery Draka. Moa tsy efa voadina ataontsika ny hoe miara-maty dia miara-belona. Ka zary se tsy amelan'ny mavo anabaviko anompo andriana ato raha misy izay fahafahako. Iza moa no miteny any sery Draka fa amelan'ny mavo rery ato tsika? Asako, iza no mahita raha adininy se ny fisian'ny anabaviko. Sady menatra ihany ary lofo izy ihany mantsy ny anton'izao fahababoantsika ty an-tany lavitra ty izao. Aza miverina amin'izany intsony Draka. Efa fahavaratra indimy zany tsika raha ny fanisako azy no tavela tato. Efa betsaka ihany koa ireo afatra nalefako mba hibakany amin'ireo namantsika makoa, indrindra izao fangejanantsika izao. Ary mino aho fa ry zareo mihitsy ireo efa androna teo leo mantsy izay no nahatsikaritra azy ireo teo. Tsy niova toerana ary tsy nihetsika teo mihitsy. Ary rehefa mamantona alina tahaka izao ihany vo tsinjo. Azony se antoka ary ve aloha zany? Azoko antoka ary Draka. Ary efa nanomana mihitsy amin'izay brigady rehetra andosirana ato Orlofo toerana sarotra ngety iasantsika sy anompoantsika ty moa tsy voadiniko se fa elanelany vohatra roa avo be sady lalina. Tsy vitan'izay fa didin'ny rano mamy lalina be sady feno mamba. Aiko ka. Saingy izay fotoana efa elan'ny janonantsika izay ny fa mba nandinehan'izay fotoana ialantsika eto ary nidirantsika any an-dapa mba hakana ny mavo zandriny sesy. Sy iza se le fitiavany se tsy ho tanteraka mandrakizay. Aza misaina na dia kely fotsiny an'izany ho jereo aloha ny amin'izay vao manakatra an'izay volana takarina ary lofo Diso sery Draka. Fa ahoana ka? Ny fitiavana mahery noho ny zavatra rehetra mamono izay heverina mandoro. Ino manafotsy ny volokoditra nambaniana sy namavola. Ohatra fa se ve adaly ny volokoditra se ve raha mainty dia ratsy ka? Io no nanaovan'ilay zanahary atsika ka tsy haiko hoe manino io no lazainy se fa ratsy. Tsy ny tenako na ny tenany sena atsika zazamanga no milaza fa ratsy izao lokontsika izao fa ireo tompontsika, ireo mampanompo atsika, ireo mangeja atsika izay manana volokoditra mazava. Ka tsy afaka handoko an'izany mihitsy anie se ka ho tonga fotsy fiodirana ho sakaizan'ilay zanatimoana ao an-dapo lofo Androko foana se ny anjara omen-janahary ny foko raha itepo dia tsy azoko ferana. Saingy fony mbola nivoaka ny vavahadin'ny fanadonoana tany an-tanindrazana tsika dia efa namela rakitra tadidiny saika mba tsy hanadin'ny lokoko. Na dia niazahana novonoina aza saingy hiady ny fahafahantsika. Eny ny fahafahako mantsy, ny fahafahako mity izay ho tiaviko, ny fahafahako eo ambanin'ny vahoan'ny fotsioditra mangeja ny fahasambarako. Nofonofony rerakasany an'izay amin'izay fandriana dia akipeo ny maso. Fa mirena aloha se dia avy mitazana fa reniny miova toerany reny anie ilay fanala mazavy. Ny tokoa dia ahoana ny atao? Aleo miandry izay famantarana farany omeny dia hita eo Mavo. Ny Andrian-daramanitra misy ilanao ahy ngapako. Saivo mandroso atamiko ny zanak'iny mpanjaka iny. Faingany ianao. Ka izy zao Andrian-dà mbola. Inona mbola ihananao eo Angy ianao Ka araka ny lazaiko anao anie dia mbola tsy ao izy tompoko Fa iza ny nanome alalana azy hivoaka amin'izao ory izao. Moa tsy fotoana iresahako aminy izao. Ary ngamo tsy tokony eramiko izy rehefa hivoaka rehefa tsy eo ny rainy. Ka tampoka be ny elan'ny teo Andrian-dà nisy ireo mpanompo vavy tsy salama tamin'ireo zazamanga miasa any an-davaka dia tsy maintsy nandeha nijery ny fahasalaman'izy ireo any izy. Fa ny zazamanga mpanompo indray izany ny ambony aminy ny faty zahafofom-badiny. Ka efa nanafatra mihitsy izy Andrian-dà
Manamatsy izy fa sao aretina mifindra le mahazo ireo mpanompo vavy an-davaka ka horipaka ao ireo ary tsy isy aza vitsy izay ankinona amin'izy ireo. Dia nijerenao fotsiny izy nakany fa tsy mba nanakory anao raha sanatria tokoa ka aretina mifindra no azon'ireo zazamangy ireo any an-davaka any. Tsy haiko izany Randrindaho. Izany tokoa ve moa takatry ny sain'ny olona toanao? Rehefa izany dia voasazy ianao. Andray tompoko. Tsy laiko mikitika rano-kobana miditra ao amin'ny toerana fikarakarana sakafo fotsiny aloha mandra-pilatsaky ny didy vaovao. Ifonako re Randrindaho. Raha sazianao aho dia anao ahoana indray ny kapoka mahazo ny lamosiko sy ny fanararaotana ataon'ireo miaramila anao ireo. Indrindra rehefa midy eo ambany fiboanao aho. Ka dalanao izany. Voalohan'ny tompona andraikitra amin'ny aminy ianao kanefa dia izao ny ataonao. Mendrika ao anao izany ny sazy misimisy kokoa. Lehilaviko re ny faladianao re Randrindaho. Ka tsy sazianao aho. Raha ny fihinan-tsakafo tsy mampaninona fa reto kapoka mangiry-firy miatra amin'ny lamosiko. Ny fanararaotana rano fataon'ireo miaramila anao izay mila niongotra ny haiko e. Mamela ary tandapo. Miaramila, alay voany io dia izay anaovanareo azy ihany. Lofo. Amina. Dia ora farany amin'ny moko anao ve Arify e? Tsy ry Amina. Fiatombohan'ny fahasambarana izao. Le ratra nantenaina an'olatra ne mety mbola hitatra ary efa miomana tsika. Aiky fa nitsoaka ny lapy ianao vao lasa ny mpanjaka. Misaina ny tsy virina tsony ianao satria atelo lozoka maizina nofoko dia hiara-maty tsika. Tsy ery Lofo ah. Nanofa dika fa hamonjy an'ireo reika mba ny an-davaka fa marary mantsy ireo any satria ritra rano. Misary sakafo ka saika hanatitra ambiato azy ireo ah. Izany aza nandalo aho fa ianao no tena tondia. Aza mandeha mory Lofo ah. Toka ahoana ny afoian'ireny fotoana mamitsika ireny? Misaotra vafo hafa mihitsy ny ianao ry Amina. Fon'ilay zanahary natao hiambina ny fanandevozanay ianao. Mitrotro sabatra fitolely ianao hiarovana anay. Saingy asa raha vely fahavalo amin'izay sabatra lazainao. Malefaka ny nofoko, malemy ny heritsaiko. Ianao ny ery Lofo ny anteherako e. Le harivany eonantsika dia nampiraikitra ny foko ny dita teo aminao. Andeha ianao dia ho tantara sisa ny fotoana mamirehitra. Tsy a. Meteza manam-panantenana. Ka roa dia zo io ny lalan'ny fahafahana amin'ity e. Terenity Andriamanitra ny foko e. Nefa raha afaka miaina aza mbola tsy anaiky hiaba fa tsy maintsy nijery zatovovavy voninahitra ny ivelan'ny faritry ny fanjakany. Zana-domoana sarobidy ianao ry Amina. Imaso mangarafitra. Tsy tazana tsara feo manambaka ray ny lovy. Motsy isy anjaranao. Zandray andevo lava iny anoso ka mikaroka kilonjoka repoana. Miandro masoandro mazava vao taratry ny onja. Mova re mety ho foana fanantenana noho izay ianao e. Raha afako. Mahery afa misy ianao ka tsy fihinao fa mila anao. Ary aza manatino any an-debokany fa raha mbola misy andro koa tsy anadonokanao. Tena mampamangy amin'ny afaka ny randrim-bavy. Lazao endry fa mifampitodika ny vonano hoe tsy haresy ny fahatserovana izay vavahady natao anadonoana ny fisiantsika. Ampitao ny hafatro. Mahery eza ry Lofo afako. Mino fa iona tsy hely sika. Sady mavo raha teo ne mety afaka mifandray aminao ihany. Fa efa nampifantarinao azy angano fotsika ny fangi. Eny ry Lofo ah. Ny andrandrana veno ana fiainana losola. Ka andao ary. Efa mandorona ny andro. Andao fahaterika ianao. Mbola ora maro mantsy vao ho tonga. Andao. Mahazo maraina aloha sefa avelao izany no mihita nyreto fotoam-bokatra ireko. Hitako tena mbola tsy dia salama tsara mantsy izay zaniko.
Vatana salama tsara ka. Na dia somary vizan'ny asa sasaingy efa mahazatra izy ty. Ny saina no ohatrany tsy tafatombonako. Ka inona indray ary ny tsy mampitombona ny sainy sy eo lofo a? Ataoko ahoana ary traka no andro fa izay nefa andevozina tahaka izao a. Tsy ny nofontsika ihany anie no andevozina fa ny saintsika koa dia sakanana anapitra e. Nefa anie tsika mbola mana-tsaina noho n'ireo tokontsika ireo e. Inona ny tiany sy ambara amin'izany? Rehefa niterena hivoaka ny vavahadin'ny fanadinoantsika, hitako fa tena nanadino se. Za kosa tsy mety mangina atao tsaiko ny ranomason'ireo havana sy namana tany amin'ny tany mialantsika. Tsy ela dia adino tokoa reto fa nonona teto Madagasikara tsika nanompo ireo misionera azy fa za tonga teto dia motso ny fehezina indray ny fahafahantsika. Fa se ty ve adaly e? Tsika anie ka efa zay ny voasoratra ao antsika e. Nateraka hanompo, nateraka hiasa ho an'olona ary mandrakizay zany. Miteza ny saina hiatrika an'izany. Raha tahaka ny se daholo no sainany zazamanga ary traka dia tsisy mihitsy izany fahafahana dradradradraina sy irairainy izany a. Ekena fa andevozo n'ireo razambe antsika ary mbola andevo mandraka ankehitriny. Indrindra izao iainantsika izao. Fa any aoriana any, amin'ny taonjato avy any mbola ivesy fa ho mpanompo tahaka izao foana tsika. Fisainana miatrika ny zava-misy ny jereko ry lofo a. Ary izay ny tokony iainana. Tsaroa fa na io anaran'izay io aza efa impiry novain'ireo andrin'ireo. Izay mividy an'izay dia mametraka anaran'arak'izay tiany. Manoatra noho ny biby fiompy ao an-trano. Anka na ny tena anaran'izay aza tsy tsaroany se intsony vao nivoaka teo amin'ilay vavahady iray lehibe tsika 12 taona lasa izay. Ilay vavahadin'ny fanadinoana. Ny sain'ise angambany mini manadino fa raha ny saiko dia ametraka fitahirizana lalina amin'ireny fiainana fahazaza tany amin'ny tanintsika ireny. Tadidio anefa fa betsaka tsika no miparitaka eto amin'ity nosy lehibe ity na dia mpanompo azy tsika. Tsy iny ve se fa ho afaka indray andro any. Mitsangany se aloha e. Efa ty tamin'ity koa mpanolotra rano sy vatsikely. So hitan'ilay miaramila viatsinaniny ery ka voatifitry ny antsim-pika eo indray. Etoko. Hoay, fantatro ry se ty zaza manga manantona mitondra vatsy ty a. Asa raha tadidiny se ny endriny. Havatsa. Izy mihitsy ty. Le tovavy sakaizany mavo anabaviko. Fa nahilika ty sa oviana ny nahatongavany. Sahala ny kopaka ny seny izy zany. Tsy dia anatona ty izy fa mandehana aloha makeny. Sady mbola elo vao tonga amin'ny anjarantsika. Misy vaovao tokoa angamba ry se. Nefa mampidebideby a. Dia sanatry hisy loza ho lazainy ve? Aza misaina an'izany no ry se a. Mandehana fa manao banky monana izy zany. Inona ny zavatra miseritra ka? Tsy araka ilay nahina ry lofo a. Fa marina ny ahahany se makasika ny tatitra avy amin'ireo namantsika ny ivelan'ny fahababoana. Fa ahoana ny tatitra e? Misy ifandraisany amin'ireny fanalatazantsika omaly alina ireny ve? Misy tokoa. Kosako. Izany hoe efa fanomanana ny fitsoahantsika ato ireny ry lofo a. Eo amin'ny 15 mirahalahy hono ireo zazamanga afababo tany amin'ny serana tsambo ka nahalala ny toerana nitazonana antsika. Mbola miaina ny naty ala any ry zareo ireo fa somary sahirana amin'ny fakana volotany. Misaotra anjanahary izany ry traka. Zahay le fanantenana fa hisy fahafahana. Ela zany lehibe saina sy ty asa. Iny ty tatazo. Maty a. Marary ane atompoko. Mafy loatra ny kapoka nataonao aty eo. Ary angaha tsy hitanao fa fotoana ny fiandrasako ranombary kely anie izao hoe mangetaeta. So dia adala ry ty body.
tsy mahazo ry akory alahy na kely mitehaka amin'ny lela azy hitako anie lahy teo miala sasatra foana kanefa ty asa lahy ty tsy mihetsika akory samy mpanjaka ny rasalanao io. Ka kosa re tompoko fa manao tsy te salamana izy io tovolahy miritsaritsa be tahaka izao ve dia tsy salama ary boto ary alahy koa raha manampy azy eo dia azo ny anjara lava ny atao ary entinao aiza ary za zany avy alahy ty manaraka ahy oka re tompoko tsy sahazany no aseho mihitsy raha zao sandry be any laso apy atao tsara amin'ny tanana aloha ty rojo vity dia tandray misomokasiny amin'ny ohatra eo fa avy hatrany dia tsy heboniko amin'ny telefony ty fa hoentinareo aiza ny sakaizako rehefa tsy mahay teny gasy tsara lesy dia iny tatazo tena ny velesiny mafy tamin'ilay vody defona miferifany traka dia torana tery izy sofany fandrombahan'ireo namana teo ary ty zary hoentiny aizy efa misy varavarana misokatra ty ny fahafahana voatapitra ny aiko tsia ry vitako Zanahary miangatra ve zato ianao jereo ny fahafahanay jereo ny zioganay mavesatra mangiry ny nofo marary ny saina tritra ny fo miorooro ny vatana oringana ve ny mainty hoditra takanay olombelona izay Zanahary rylaina najary ny toerana nonenanay reheto ny fahatezeranao kapoira manitsakitsaka ny zony mainty ireo nametraka ny loko ny taramasoandro ireo misaina fa azy rery ny atao hoe fahafana Zanahary be raha misy ianao dia asehoiny herinao fa iza raha ny olona henoko miantso mafy sy mitalao ato ambadika ato zany maizina tsy hifankahitana koa moberana ny tanana aty rehefa avy ny famaly tamin'ilay miaramila feon-drazavavy mitarainy zany fa hinoko azy zany tsy de vaovao amin'ny sofiko aleo i manantona izay andrenesana azy akaiko kokoa Zanahary be tena feo tsy de vaovao tokoa to imavo zany tena atao inona ty amin'ny toerana lavitra ty mavo raha izany sa nisy festika ny heverina fa nanoana ny fonotandapandray maninona mora domoko mora tahaka ny famantarana ity rindriny ty raha mamaly dia tena zaza manga no ao na tsy mavo aza fa aleo zay mihitsy no ataoka Zanahary be mamaly vavaka ianao misy zaza manga mandona ato amin'ny efitra ray ato fa aleo valiko ary aleo amin'izay antsona fa zaza manga tokoa le namaly ato eo tononona ve hoe mavo sa sanatry tsy aleo antsona ihany mavo ihany ve zovy traka sa lofo ihany ry mavo maninonao ianao andray lofo ary ianao maninonao moramora aloha ianao so misy mandeha ato amiko tsy misy na miaramila ray azy avy nanaparan'ny filany sy ny kapohany ato eo dia navela ny andro fahafatesana ato anatin'aizina ato maratra ny nofoko lofo potika fa malemy fahafahantsika lepakepaka ny hoditra izay tsatsona fa mainty marary alofo andray ry mafo onenanao ny foko rototrotoky ny alahelo sy ny fahatezerana amin'izato nasetry anao saingy tsy andrody amin'ity mandavy mamify antsika ty anefa izany na dia be azaka aleo mampitony fomba hiasan'ny saina lofo efa ambifotra angamba ny haiko
sapako mika tokanany anatiko any rehefa miaritra marary anofo afary izay anatahako izay mba tsy hamelany nofo mangatsikako ato anaty lavabiby ato. Aza miteny an'izany ry Mavo a. Matovo tsy mpiato-ambadika ao ato dia natao hanavitra anao. Na ianao hanavitra ambony saina ranabavy a, any mbola misy milanao e. Lofo reraka neza ato e. Tsy hitanao ny dinitry ny rako, ny epaky ny tsaliko. Lofo mampamangy amin'ny havako any ranadaha. Faly hafanandreny feonao teto am-panariana. Mavo a, tsy te hahenanao tsony mivetso fahafatesana. Tsy te handre ny feonao kely ho fanantenana. Ekeko fa maratra ianao saingy ny saina ambony ry Mavo a. Aleo fa hitady izay hevitra hitako a hivadihako any aminao. Mavo a, mandre avy ianao e. Lofo sika fahazaza tany amin'izay nisy antsika tany tadidiko ianao. Lazaza manga vava teo an-trotroko. Asa vao vaton'inona angaza tamin'izany. Nolazainy abasy endry fa lany biby fitoloha tany anaty ala ireo raisireninao. Ary ianao no avitra izy ireo. Nanomboka teo dia sano nitaizanareo sy trakasandroko ary miendry anarany ianao hoe Lofo. Traka midika hoe mijojo, solanga. Lofo dia mifanalavitra amin'izay fa miezaka. Mavo a. Miarina. Mavo a. Aza manaly enjany joboko izany. Mampamangy amin'ny havako any ry Lofo lazao ireo taizako fa miandry any eo amin'ilay vavahady fanadinoana no andrasako anareo. Eo tsika miaraka mamerina indray ny lasantsika. Izay nizahana ny tiana rehefa namitsika hanompo. Saingy izao ry Lofo Mavo a. Milanao ny andrem-bavy amina. Milanao izy fa tandindomindoza amin'ny fanjakany Andriamanjaka tokana. Izay ianao tsara fa mpanjaka tsara fanasy mahay miantra. Saingy noho izy tsy ao an-toerana dia tetika ny alavitra ny ainy ny tandapa-ramanitra. Izany rehetra izany mbola ilainanao ry Mavo a. Ary manghina amin'izay moa ianao fa misy manokatra niza ny varavarako izany. Aza manahy ianao fa ho avy tsy ho ela. Misy ta aza manatona akory fa mitondra fofom-panompo ho an'ny aretina. Ary iza moa nilaza taminao fa mahazo lalana makany an-tempony ianao. Fa iza moa ianao e? Iza ianao no napaka ny tiako? Moly ka fa ny fahitanao eto fa tsy vavitokan'ny mpanjaka sy mbola lolo avinao. Raha manitra andriny tompon'ny ato sy ny saina mpahampantezato isan-jato ny fanjakan'ilay mpanjaka malemy paika sy malemy fanahy mamody teo amin'ny mpanompo na ny tompony. Izany ny mpampodina ny fanjakany rainao mba azo fahefanana eto aterana na ny Analamanga. Ianao tokoa ilay tandapa-panapaka mamatsy tangena ndraiky mba ho alan'olona. Ary mbola ianao no mitetika haka ny fanjakany aorian'ny dia ataony any an-davaka. Haiko fa kalamavo mpanompo indray ny tantarana izany tany aminao. Nefa tsy olana. Fehezo io vavy io raha tsy te ho faty ny rainao. Mihevitra moa ianao izany fa angina amin'izao Ary nga no avy korery ny potehanao fa tsy no avy ny reto zaza manga manompo ndraiky sy manao ny tsy ho zavatra izay efa mameno ny tanàna fehezinareo. Fanasian'ireo zaza manga mpanompo ireo inona loatra izany ianao ty ry Amina. Sa manahody mahery eo ka nandohalika eo anatrehana izay Andriamanitra ivavahantsika. Tsarovy fa foko avy any Afrika tambatrany ireo ny tonga nividiana mba hanompo sy asa ho antsika. Tsy ho ela nefa dia azo ny fahefana izy ireo raha araka ny tatitra ny entin'ireo mpitondra teny avy any Analamanga. Efa nifanantonana teo amin'ny mpanjaka mpivoatany sy ny gobernora fahiny fa hanao rangom-poy ny fanatsarana ny fivarotana andevo. Ary efa nanaiky an'izany ny mpanjaka Radama.
Body vola kely mipanjaka. Ny boto iraka, ny vola ila voamena. Ndalatsoratra vitsiny ianao dia ny tandapa andala masondray no ampianarina manoratra. Zara manitra rivony eny mpiresaka sy mpandresy lahatra ireo teratany vahiny mitsidika ty fanjakan'ny Mikely Sorika. Ary anisan'ny mampalaza antsika ny fivarotana andevy na mpanompo. Reny no mampiavaka ny fanjakana Andriamanjakatokana. Reny no mampidi-bola sy mitondra varotra setany ety. Reny indray no foanana. Raha misy fanjakana na foko 12 tsy mety manao rango-po dia verimaina ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena vahiny mitady anafoana fivarotana andevy sy ny mpanompo. Andraizany ara-tia-panahinao ilay tsy mifadi-trovany ity. Heverina moa fa anaky moran'izany ndraiko. Olona tso-piainana sy malemy fanahy raha izy ary isan'ny miantra olona. Amin'ireo zazamanga ireo dia olombelona nofo sy raha mahalala marary ragejaina ny nofony. Ary mitaraina izy ireo fa didiko felehibe ny ataonao eto vo tsy okaky. Tsy taitra ianao ry Amina. Tsy ho ela dia andidy sy hanapaka miaraka amiko samyreo tsy misy mpanelalelana ianao rehefa matory tsara sy mandreo ambony farafara vato ny rainao. Ny vavanao izao no mamatotra anao. Vavolombelona izao bainga mivadika izao ny mpiasa manoloana azy. Tsy mpiasa toy ny mpanompo na zazamanga fa solo-toerana sy mpandimbony mpanjaka. Azoko hitazonana anao anie izany vavanao izany Andriamanitra e. Ary na zao dia zao ihany azy ianao dia ampidiniko hiatry voninahitra. Ka inona ny andrasana? Ataovy raha vitanao e. Andry Ramanitra fa tsy ho ela dia ho mantsina ny tanàna. Betsaka ny amboadidy vao mivoaka sy midina ny lapo izao lehilahy mijojy izao. Andray, sa anao no nampitranen'ny mpanjaka loloavinao izay namindra fosina mpiakatra anao amin'izao toerana izao? Diso tetika ianao raha izany Andriamanitra. Tsy ho ela ho avy hiaraka amin'ny zazalahy zanak'andrefana eto indraiko ary mangataka ny tanako io. Rehefa miova sata dia soloko andriny ianao raha Andriandaramantitra ô. Tafaraisan'ny fanorotsivitsika raha ndrim-bavy Amina. Maninona raha andrahoana katrodoanangana fianakaviana fety sy maranitra. Amin'izay anakoako ny fanjakan'ny Rabeandrina sy Rafaratsaina. Sosoa hariva mandeha mivalahana ny ianao Ramanitra ka tsy haresy ny ampangory tonga manentoento a. Visavisa eo ny alinao fa aleo hamonjy ny lapako. Waiza, mbola tsy mpanapaka ianao raha mbola tavelany an-dalana mpamindra fahefana raha ndrim-bavy. Verenina dia mbola tsy nanidy anao anatin'ny nitsiko ny aizy na sa ampandalovina vavahady ny fanadinoana koa zato izy. Aza terenao amin'ny safiditra fa nadinganjinga aza tsy nasalotra amin'ny tokoana ny kiakiraiko a. Inona moa no manakana tsy andinganjinga ara-kiala? Ny vohatra angady tsy efa voadikako. Etsy. Mandrosoa moa raha tsy amin'ny efitra fandriako fa tsy haneranao anakatra ny kitana. Si manofisa volana anaty rahona Ramanitra manentoento a. Raha Iamina indray efa elona ny nanidy vatana amin'ny kiaravasinao. Aza tao anditra fa vao mahita ratra kely vatako ny raiko dia ianao ny faran'ny atezerany a. Izay aneo any ilazako hoe maninona moa raha manampatra tompary. Amin'izay tsy misy lohany izay mijojo. Ka ahoana? Anao tery vaimanta sa andefa malalaka n'ity zana-tomoana ikopa-kelatra? Mandehana fa apitsa mamandrika fandribao e. Ary tidio ireo tandrina mpanomponao reto hiala tsy hitazona? Avy alao le roa izy andeha. Teto balalana andriny ilika any ka raha pitso anarivano. Kare tompoko, amin'izay nataonareo azy aza ny teny mafirimavo a. Lofo ihany ty. Lofo zandrinao. Lofo? Andray, mamaly vavaka ilay zanarina tsoko efa hatramin'ny maraina. Andray ry lofo, nanafaka ianao. Kay, marary mafy ihany lamosiko ry lofo a. Jereo aloha fa misy zavatra marary be manandrify ny atoko ato. Mila mivoaka n'ity zoty tsika mba ahafantarana izay mahazo anao. Way! Misy inona? Fa inona izany vao hitako izany ry lofo a?
Aiza ary Mavo a? Zavatra boribory hafahafa izany. Aleo aloha azoroko ny Mavo a. Karandohan'olona mihitsy izany voankazoko izany. Ary tsy iray fa maro be izy ireo. Dia hain'olona maro izany nafitato vokatry ny fandavana fanompoana tsy ara-drariny. Ka inona ry lofo izy teo a? Andao re andefa inona ary ny rarahinao an'izay manakana ny lalantsika hivoaka n'ity zoiaram-bato ity. Ary mino fa efa betsaka ireo namantsika any ivelany ihany nanao sarinady hitarihana an'ireo mpiambina nananika ny vavahadom-bato. Misaotra ry lofo a. Misaotra fa nanafitra ny aiko ianao. Mavo a, anjaranareo indray izao no avotaka hoe efa nanome toky an'ny ahorireninao aho fa tsy maintsy tafavoaka velolato anaty fandevozana nareo teny mianaka. Eny fa na dia amohizako ny aiko io aza. Fa mbola hakanena izany tsika. Ary traka lasaiza. An'izy ry Mavo a. Ary hitany somatsara ny isam-bolana. Efa nisy ireo iraky iray tratra mpitolona ao antsika izay tonga aty amin'izao. Ary efa mihodihody anampy an'ireo zaza mangatava-tsoka tany amin'ny tompon-tsambo. Ray ny tratra iza. Ray ny tratra dia tsy iza fa zaza manga sy mpanompo tahaka antsika ihany. Saingy afaka mifampikasoka tamin'ireo misionera tonga tao Analamanga tao izy ary isan'ny mpanompo mahatoky atokisan'ireo misionera izay mifandray amin'ireo andriana sy mpanjaka. Ka ahoana ary lofo mbola voababy tahaka izao ihany tsika ty amin'ny faritra ivelana Analamanga? Miankina amin'izay mizaka faritra sy mpitondra fanjakana ihany ro Mavo a. Raha ny mpanjaka Andriamanjaka tokona dia efa namelantsika. Ary ny fiverenany avy any an-davaka andrefana no mety azahoantsika fahafahana. Saingy io tandam-paramanitra io no isan'ny kiry amin'izao fivarotana andevo izao ka tsy mbola afa-bela aloha tsika treto. Eny tokoa. Araka ny teniko taminao teo dia mety tsy ho azontsika mandrakizay ty fahafahana ity raha tsy hoe tafaverina ny mpanjaka. Efa nanirakolona andraraka tangena ny rano fisotro mantsy io ramanitra tanakavanana io ka mety ho nofy ihany ho antsika ny fahafahana hatreto. Tsy ry Mavo a. Tsy avela korombahana izay mba fahafahana kely nomen'ny mpanjakantsika tsy ho ely. Eny fa na dia zanany vavy tokana aza izay nitoerany foko. Tsy avelako viravirainy. Andray ry lofo. Efa miandry anao koa ny zanaky ny mpanjaka vavy. Tianao izy ary lasanao ambongadiny ny fony ka mandehana fonjeo. Avelao aho eto fa feta mavesatra ho an'ny fahafahanao sy ireo havantsika. Dia mampamangy amin'ny fianakaviako any raha lofo zandriko aho. Aza dia miteniteny foana rery Mavo a. Efa zakaiko ianao izao ka tsy avelako raha tsy tafiditsika. Hainao koa izany any ambadika an'izany. Efa raikitra ny kokazo lava ataon'ny mpiambina fa tonga ny hiraka nafaka antsika. Ka terititerana ery lofo zato lalany voantsika tay. Ianao raha teo fa venty ka raha tsy mandeha singa tsy tafavoaka. Sady efa tsy afaka mijojo akory. Mavo a. Na hanafaka ny aiko aza dia tsy avelako eto ianao. Ka tsy hanafitra ny traka sy endry ahoriana izany ianao ry lofo e. Aza takalo aina tokana ny aina maro miankina aminao e. Andray ranabavy malalako. Dia tsy maintsy avelako eto tokoa ve ianao e? Tery dia tery tokoa ty ara-maty voantsika ty ka tsy azoko atao ahoana. Nefa mampanantena anao ranabavy fa vonjeko eto ianao a. Hipody ihany avy eo. Lofo a. Sora ny lalanao dia mampamangy amin'ny havako any. Tsy ilay vavahady amin'ny fanatonoana hoe nanala ny fahatsiarova amin'ny mahafy ny fahasambarantsika tany am-piandohany. Fa izao izay renitsika izay fa vita ny adidiko aloha. Ho anareo kosa katsao ary mahita fahafahana. Mavo a. Inona ny lasaiko eo ny trakanadahanao e? Tsy a. Tsy sa mamela anao a. Lazao traka fa singaza velo tena.
maika efa misy anao rahalany zatao mampiova ny firalahinareo ro lana tambatra ny fandehanako any akoatra. Endry mavo andeha saingy mampanantenanao fa nasanatry ny vata mangatsika anao aza sisy iverenako eto. Rososina ny rivotra nanetony vavoroka, ndray manitra ndray namerivero, veriteo ingam-panjaka ka nasirika an-dalam-podiana. Le tsy mifaditrovana ny finoana any ndraiko. Oka aloha, zahoana moa no nandatsaka any ainy. Moa hitanao ny ala teto ah. Tsy faniny ianao ary pirofana meloka anao fisiko fa finoy ah. Raha mbola miteny io vavako dia panganao ary anozonanao sy ny taranakao. Eny mbola ho avy ihany zany fa aza maika ravako. Saingy tsy maintsy miandry andro fisaona aloha tsika vao mampiakatra anao ah. Araka ny lalàna moa tsy lasa vady izay mpanjaka andimbo ny zanaka vavy ny mpanjaka vao afaka milanja fitondrana vinato lalomena andraikitra. Fa zaza vao miana mandady nga ny fahitanao ara manitra. Sa fosany mekena manitra ka tsy mahalala n'izay landina misarako ny volony. Raha tandrimy mahay fijijy ianao Andriamatoa dia fansika tsara fijojo ah. Izay ray mandoaka tany. Finina moa zany atao hoe kijijy ry kalavomangy ity. Ny botsika azy ao an-damosiny ne mampijidy azy ka mampandavaka ny fansika izay tany itonany. Fa iza raha manitra ny afekijijy ka n'olo fansika zana-tsatoka. Aza be sary teny ry body volamina manjo. Ataovy izay anomanana fisaonam-panjakana tsy ho ela fa efa any amin'ny tady 20 refy ny nofo mangatsiaka ny Riamanjaka tokana. Andray, kiaka eo. Fa tsy ambaniny nasarona mainty ve ny masonao ka tsy nahinanavaka ny aloka sy ny tandrifin-drahony. Nahoana dia voasarika ny any-boasary ka tsy nahalala ny makirana tendrony. Miaramila. Andray. Ity ho any efitra ambony rindrany io mandrapatonga ny trano voron'ny mpanjaka. Lofo Traka voafeny tanàna maty avokoa ny mpiambina ary tsy nisy na ray aza tafasoka teto an-davakivo. sary zany Efa naniraka zazamanga lahy maro tsanganana nitady an'se tany fa tena tsy nahita an'se mihitsy izy ireo. Sova tsinjoko avery anaty ampahangy ery ny fiavan'se dia arabaina navita soa ny fanompona. Azotsika ny fahafahana. Azontsika fa namozana ny rotinako. Eny ireo hitan'se manangona ny faty rehetra ireo ny ekipa sy ny iraka avy any analamangana mpanaovy ny rainitratra. Izay foko mitazona ny zazamanga hono ka tsy manaiky le fanarahana tsy varotan'izy ireo tsy ny mpanompo dia andefasan'ny mpijerika azy mpananimbohatra mba azo fahafahana. Endry tonga ara-pitaony izy zany ko. Efa andro maro no nanomanany an'izao fanafihana tobo fanompony izao. Ay, Ary nitanysena ny mpifanily ivelan'ny tobo ireny zareo. ka inona ny andrasana fa jandao aloha akan'ireo voagejany anaty lavabato any. Eny fa na dia ny vatana mangatsika ny aza sisa alaina. Aza mihetsika tsony aloha se omeo tsapony io rekimby io aloha nratran'se fa fiantitra avy any andringitrano izy io ka tonga nampy atsika tamin'ny ody maheriny. Zany nisany ray nandresentsika an'ireo miaramila teny amin'ny vavahady voalohan'ny dirana n'ity andavaka ty. Atsiry se tsy afaka nijanona ela tsika fa tsy maintsy miakadapa. Efa matipaika anie nitetika raha manitra tandapa mba handasaka ny ainandrina tompontsika ka lela misoroka an'izany tsika. Oka aloha ny vaovaovarana ny raha nitatitra nataon'ny zazamanga mpijirika dia efa ny ambony mpanjaka zany oa ary zany no isany any amboan'io vaviantitra emboka manitra io mba hivadiany setroka miakadanitra ho lasa loko mainty marika ny fisaonam-panjakana. Inona tsara ho heritraka ka efa zany lazaiko amin'se zanyko. ny ambo ahoana ny andrimy le mba natenaina hanome fahafahana ao antsika. Ka zay ry se no isan'ny manahirana antsika mitanjona dia hanavitra ny mavo sy ny eny ary ny mpanjaka vavy amina. Traka Ahoana? mahereza ry se fa raha mavo dia efa tsy namantsika ntsony. Lofo Marina zany. Inona zany lasain'se zany tsy namatsika ahoana koa ny soko vaviko.
fa izy ka efa hoe samy mihazo babo tao amin'ny trano famaizana izay ry Traka. Ary voaviraviran'ireo miaramila mpiambina tao izy sady matikapoka ny voavitavita. Tsy nananaina intsony izy na dia efa avitra aza. Hany ka nasainy nandositra ny ala lavitra ny zoy aho. tena velany serery ihany ve le anabaviko ry lofo a. Hitana se ve ny nanary azy? Efa nanafatra izy ry Traka. Mampamangy amin'ny havako ano izy. Indrindra ireo any amin'ny toerana ny avintsika. Mivavahady ny fanadinoana hono tsy nahatohatra ny herin'ny fahatsiarovana izay lasa sary farany teo imasony. Dray lasa ho ary lofo izay nanarinsy azy akako ny vatany a. Lozoka tery dia tery ry Traka. Ary antony tsy nahafahana iny arabelona izany tsy maintsy mandavaka toerana ela dia ela vao tafiditra ao amin'ny aram-bato. Andray maty a le anabaviko tokana tany. Zovy ary zany manonga andry izany e. Fa ery avaizana ny imbazombana amin'ny fanjakako. Mpanompo ialako hanonga mpanjakana. Mbola tsy nandro ny fiterako akory dia efa mikomy a. Zaza manga vahiny nandeha hibody fanjakana. Tsy raha manitra ny atahotra kely ny sampinareo. Miaramila Tandapo azapato laly itsy e. Efa mpanjaka izao manoloana ny lahy zao ka tandapa ahoana. Eny tompoko, araka ny didy mandalana amin'ny menanay dia raha mbola tsy vady mpanjaka fahavisaina velany andrinany amboa ianao tompo dia mbola mitoetra ho tandapa. Ary mianatra ny mba nahita taratasy le zalahy ty a. Izy elahy alatra izany galona ny lahy. Fito lavina ny avana ary tandapa, galona ambony rindra napetraka ny mpanjaka ny amboa, ary mbola ambony no nitoeranao. Izay tsy taiza tsy akory fa nanara-dia tranon'ny mpanjaka. Eny fa na dia teo ampialan'ny ainy aza. Tsy mbola nisy nanendry anao koa fa hisolo toeran'ny mpanjaka raha tsy misy teny avaty amiko e. Ka ahoana? Inona ny ilainao ahy? Ianao miroso eo ambony io ve mahalala izao fikomiana ataon'ny zazamangy izao? Sa galona entina hidetahana fotsiny zato lanjainao andre matoa fito lavina any avana? Aiko ka. Ary miaramila ko aza ny nampandrehanao fa nikomy avokoa ny loha misy zazamanga. Betsaka izy ireo tamin'ny foko misy atsika no nitsangana ho fahavalon'ny fanjakana raha vao nandre ny fahalasan'ny mpanjaka izay tokony hanome fahafahana azy ireo. Mazava aminao angamba izay. Ka noho izany dia inona ny andraikitra raisinao andre matoa fito lahy? Sa miandry baika avy amin'izy? Eo indrindra tsika izao ry tandapa. Ny andrim-bavy any sisa ny anototeny ka aoka mba hampanatsoana amin'ny fikonan-doha izy. Ny andrim-bavy amina ve? Nanomboka oviana indray ny nahazo vahana ny vehivavy na ny rekemba. Sa vao ny ambony mpanjaka dia ny vavianaka no manala getatra. Araka ny lalana misy velona eto amin'ny foko misy atsika dia masy mandidy ny zanaka navelan'ny andriny. Ka noho izany dia na ianao io aza tsy afaka amin'ny teny manoloana ny safidiny. Araka ny talotra ny mempitar-dalana mantsy dia tonga nitsidika teto ny misionera angalisy. Ny ampin'ny gouvernoura Mauriciana vatsy amin'ny nosy rahavavy. Nikasy izy ireo nidinika amin'ny mpanjaka izay tsy teto toerana fa lasa ny akandrefana. Kanefa dia tsy niraisinao. Za ve ny diso sa nareo tsy mahay mandray resaka? Mova tsy mpanjaka ny tedaviny fa tsy izay teto ambohitra. Kanefa dia afaka nanapaka sy ny teny ary nisolo tena amin'ny mpanjaka ianao. Izay fantatra ho araka izany ny atondrehan'izy ireo fa hanafoana amin'ny fivarotana mpanompo. Tsia, raha ny zazamanga indray dia efa ary eo. Fanjakako nitero an'ireo ka tsy havotsy sy mandrakizay izany ireo. Efa nateraka hanompo ireo ka tsy izay tolona sy fangatahana tao amin'ny mpitarika azy any analamangany no andeha motsorako ny mpanompo. Ianao izay fa raha ny tenin'ny mpanjaka vavy dia mifanohatra amin'izany a. Ka izy ary tia mpanjaka vavy lazainao fa niteny an'izany. Motsy ianao ny malala izay misy azy. Fofombadinao ve dia izay no mantatra izay asian'ny faladiany? Eo indrindritsika izao. Lasa namangy ny mpanompo any andozika itoeran'ireo zazamangy izy. Asa, iza ny mahalala raha ho tafody na tsy hitaka ny rainy koa. Zao dia zao ihany dia nefa miaramila hijery azy ihany. Ampamoaka baikony koa mba mitsorana an'ireo zazamanga amin'ny fonjaina sy ny finoana tao ampamitana ny asany.
Moramora aloha ianao Andre Matoa. Mbola zaza ao manoloana ny didina dia milanja galona azy ianao. Moa isanaraka ny baikinao ireo miaramila ireo. Ahoana ary nilazana ho an'izany e? Ka manan-drà maro hoe. Miaramila, azovy ny andanirako. Zao dia mijoro dia makanesa mijery ny any andezoka. Jereo ny zanako mpanjaka. Ka ahoana? Nisy nanony baikinao va ireo hita amin'ny masonao ireo? Efa zatra mandray ny baiko ireo ary tsy hiotsina amin'izay lazainao. Tsotra ny tenika. Raha mbola te hijanona amin'ny toeranao ianao, ekeo ny didika. Dia ahoana natao Traka? Na inenina ny mpanjaka vavy anie dia eo ambany vovon-dozy. Tsika ty toa mihazoazo fotsiny ko. Miandro toromarika avy amin'ny mpampita hafatra tsika ary lofa. Efa nahazo vaovao tsika fa tsy ho ela dia hiditra ao an-davaka ho niraky ny tandam-paramanitra. Zany? Eny ny fanokony ireo zazamanga rehetra tany amin'ny toerana nametrahan'izy ireo mpanompo. Ary dia efa nandefa miaramila maro be isaky ny lepoka ny ense. Dia ny fijanonantsika ty anaty ala ty ary ve zany dia avaolana amintsika? So dia mila miakatapa ihany tsika e. Ararotiny izay fisitahan'ny tafika Ramanitra Andriny izay. Efa tonga tsy ho ela ireo nalefa namita iraka any amin'ny ray ny tratra ny Merina ka. Nanitsy lalana mantsy izy ireo ary nipaka nakaratra. Avy dia nitsenainy miaramila ndradamanmpanjaka ny vohitra i Merina. Tsy atahorana tsony ny diany ka. Ka mbola ihany n'izany rehetra izany ve vao hiakatapa ry Traka? Marina tsy efa aloharika ny ranombarina izany ka. Vitsy anitsika no ireo miaramila tavela an-dapy e. Ary raha mbola misy afondrainy amintsika dia ho fongotra ny vala ray anarina. Angatsika ihany. Betsaka anie ireo zazamanga nidirika any an-depoka fanompoana any. Fa ny vahaolana aloha izao dia nifakanina ny dady be malandy ao avaratry Manohira. Izy no nampy antsika ny raroty. Ka inona ny andrasana fa zaraina ny andraikitra ry Traka? Na ny ranomasony mavolatsaka andavaka aza ve tsy ampitrotra ny hafanampony se? Lofo zandrilahako, aza taitra sy mikorompaka. Toetra tsy nizarina ao antsika izany. Ny zazamanga dia olon'ny fandinihana sy ny fisainana. Ary nanapirofo an'izany ny fahaiza miandry nataon'ireo irak'iray ny tratrany Analamanga. Efa fotoana ela ny tonga fa mbola nijerika sy nitazana teny ivelany. Nefitsika tao anatiny anie no nanapoka ny aty ry Traka e. Fanampiny fotsiny ny fahatongavan'izy ireny. Ka inona ary ny sosokevitra omeny se? Aleo tsy miandry an'ireo irak'iray ny tratrana alefa hiditra ny Merina e. Ndrao tafaverina avy any an-depoka ny miaramila ka hampananika ny hatezeran'ny Ramanitra Andriny izany. Ary anapahany lohan'ireo rekimba zazamanga any ambalam-bola vofontsiny. Dia arosoy ary hoe izay tetim-panorina ao ataony se? Ka zao e. Misy vala be fehereny izay ao Antsinanany Lapa. Misy kizo lava fara ao ka ora 5 manitsak'andro ao anatiny dia tafavoaka ny fotony. Ary avy hatrany dia tonga ao ampovoan'ny lapan'ny manjakatokana. Azony sy antoka ve zany? Isan'ny ora sy fotoam-pararan'ny fanaovana sy amina fotoana io e. Ary fanaterako azy tsy ho tsikaritra ny mpanjaka iray. Mandany ora lava izay mamindra miadana anatin'ny lavaka io ary vita ny fifanolora-teny mamy. Tsy voela akory izay fa talohan'ny nandefasana antsika ho mpiasa ty. Ka tsy misy atakandro tsony izany fa maka 5 hiaraka amintsika rao lahy izo ihany-zaniko. Saingy mila olon-kafana ny bohatra ho tafika andrefa tanànana e. Amin'izay hita hoe anafika mena masoandro ny zazamanga. Ary tsy atao atoandro be nanahary fa aleo maizimbavambilany. Tombony ho antsika ho any loko manga tsy ahitana taratry ny fijirihana manambohatra. Eny ary ka andao mizara roa ary tsika rao lako. Raisy ny 12 lahy fa za kosa hitarika ny 10 lana ny bohatra ho tafika andrefa tanàna. Eny ary Traka rahalahako itsitsidina eto. Raha maty aho ho an'ny zazamanga. Raha maty se ho an'ny tolona sy ny fahafahana. Varavelona ho an'ny fahafahana ihany koa. Raha tahinjanahary be se ho an'ny fialana amin'ny fanandevozana. Ho velona ho an'ny fahafahana. Maty ho an'ny zazamanga.
aim-bolombelona manimanitra lio mafana izany tanako izany raha be asim-bola mpanapaka. Fa nahoana moa no miaramilako ny resin'ny fiko mihitsy? Ramanitro, efa manaloka ny sisim-bohatra anie ny zaza mangapolony. Tsika nefa tsy ampy 20 akory ny ato an-dapa. Tireo ireo zaza manga miaraka amin'ny zanany voapaboato ireo mba andray lefona nohatra ny namany. Ny mpanjako, nareo vahoaka ato an-dapa aza anie lasa nisitsika sanana avy tena fa ny ororo ny amaimbolindreo ranandreo zaza manga. Manako sy mivadravatra mantsy ny iran'izy ireo natoraka ny tatio avy atsinanina ka nandrakotra ny lapa. Tsy henonao avato ve ny redona milaza hoe ny vahavady ny fanatonoana tsy nandetika amin'ny fahatsiarovana, fandresena no any antsona nananasaina fiarovana. Tapao lohan'ireo misitika ireo raha be asim-bola. Atao inona fotsiny ameny lapato ireo fa izay tsika io mitonga dia aleo faty. Mao ny sainanao fa tsy misy vahoaka tantanina anie ianao raha andripaka an'ireo e. Ary inona sisa ny mampanapaka anao raha izay natao? Vera keny ihany raha be asim-bola. Ireo miaramilako nalefa hijirika tsy ho avy raha tsy folo ora. Be fitetika ny zaza manga kanefa singam-bolo. Tsika lazaina vosotra va rery mpanjaka no tsy nitazona nery sa ny singam-bolo no mafy mandidy. Ka inona ny farahery? Manety ny lapa ary manao izay tazoman'izay ora folo izay. Tsy atao tafidy dapa ireo zaza manga. Ka lasa mitsangana raha be asim-bola hidio ny lapa. Aza manahy ianao fa efa tsara hidi ny lapa e. Dizy tetika nefa raha be asom-bola sy ramanitra andrena. Efa tafiditra an-dapa ny zaza manga izay mitarihako. Ny andro masoandro maizina dia niditra ihany koa ireo zaza manga tavela ivelany rehefa tafiditra izay tato anatiny. Babo ny tandapa ramanitra andrina ary voasokajy ho mpanonga-panjakana satria nijorova volombelona ny ampangazy ilay zana-domona tao an-dapa. Nahazo fahafahana ny zaza manga rehetra tany amin'iny faritra tsy matsinanana iny. Tonga ihany koa ny baiko midina avy any Imerina fa foanana ny fivarotana andevo no ireo misionera mifampiraharaha tamin'ny mpanjaka isa-po. Na izany aza, mbola mitonitolona hiadiana amin'ny fanandevozana. Avitra soamantsara ny fianakaviana sisa nanamborana tsy maty ny fanompoana. Na teny am-perinasa na teny andalam-piadiana hikasaka ny fahafahana. Tanteraka ny nofonofon'ilay mpitantara angano tany Afrika ny avianay. Angano famaky ny mavo matetika mantsy ilay hoe La princesse et l'esclave. Ho an'ny zaza manga dia tsy mifarana treo akory ny ady amin'ny fanandevozany ity. Mbola mitohy ary mbola ady mafy no miandry. Ny taonjato fa 7 no mifarana fa azy mbola ady mangotraka miandry ireo zaza manga. Ny amitsapa dia tsy nahavon'ny fahatsiarovana ny vavahadin'ny fanadonona natao andalovana tany am-piandohana ka aminona ny tena ny avianay zaza manga. Foana ny fanandevozana eto Rolofo a. Miovadika ve ny sata fanandika lalàna ny andrina? Maso mivadika eo anatrehan'ny satanareo andrina ny mifamofo aminay mpanompo randrem-bavy a. Etsy, didio ny tanako. Jereo ny rako fa mena tahaka ny anao iampy. Aiko izany ny ravako. Na babo aza raha manitra andrina mpanao didiko felehibe. Na foana aza ny fivarotana an'ireo mpanompo. Motsy toetra ny tantara. Sarakaty aho voalasa ianao. Tongotrila vao tapaka ianao. Mahazo tokana mijery vao takony ianao. Ary fo mitebo fotsiny fa tsy afaka miaina. Ka atao ahoana ary ny fikambanantsika e? Nareo zaza manga miandrandra aza sady aikatra indray ianao zanaka. Iny tsy lazaina intsony ireo fanandratra anao mpanjakavavy. Tsy tahoatsainy velively ny fanovana lalàna mamena isa-poko hatrizay. Ary na Imerina aza nanafona ny fivarotana mpanompo saingy mbola nametraka trano fa mpanompo zahay ary tsy manandro ity ny tompona.
Ka ataon'ny mpanompo sy tompoina ahoana ary lofo ny ara-onina raha tsy mifankatia? Mifameno ny fiainana, ny tsy maisy bika mahefatra-mbary. Zao hoe falitsika efa nandresy ny tolona ho an'ny fahafahana ny tadiavinay. Tsy zahay ihany fa ianareo koa aza dia afaka atao anatin'ny teti-dratsy nokasaina. Tsy hanafoana ny lalàna velona napetraky ny sapoko anefa izany. Hatreto mbola tsy azonareo atao ny ampiakarinay zazamanga. Dia ahoana ny fitiavantsika ary lofo a? Nomeno toerana izay toerana. Nahazo tany amorontsiraka eny fa na dia lavitra anao aza dia akaiky ny foko ianao. Maleova mahalasana raha afako. Rehefa anjaranao dia atoroky ny rivotra hipody eto ihany. Fa zaho aloha voatery hitarika an'ireto foko makoho ireto aho. Hamelo maso ny fanjakana izy mbola eo ambany fiadidinao. Indray andro any anefa iza ny mahalala fa mety hikambana iray sika dia ny foko sy ny fonao no lasa foko iray. Satria fo iray isika. Dia tsy ho adononao ve za? Amina havako. Na ny vavahady ny fanadonoana aza tsy nanadino ny antsony fo. Ilay vavahady ny fanadonoana. Tantara tena nisy notsoahana avy amin'ny asan'ny zazamanga. Narindra ny sarobidy Rakotondravao sy Nofy Andrianjaka. Ireto avy ireo namelona ny tantara. Riana Ramasondry sy Artoky. Niaraka tamin'ny Nofy Andrianjaka, Tendry, nomena Emilio sy Finoana Razana Jato. Mikirakira ny lafiny teknika sy nanatotosa. Nofy Andrianjaka, Nandray feo Hermanina Sandratina.